Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Voici les grands titres de ce jour, présentés par notre journaliste Ismaël, mais n'oublie pas d'abonner et de mettre une petite j'aime sur notre chaîne. Misaots Tompoko. Rabato, akosika jiaby, niavanareo Ismaël indray mitafatafa aminareo eto androany. Mafapana indray toetra ara-politika eto amintsika tamin'ity fiandroan'ny taona 2024 ity. Tsy isanandro zao dia ahitana fiatsiana avy amin'ny mpanohitra sy ny eo amin'ny fitondrana. Mandeha mitsinjo-paikitra isan-karazany. Ny ity sy ny mpanara-baovao politika dia afa-po tokoa satria dia tsy lany zava-baovao soratana ny mpanao gazety an-tsoratra sy ny hainao mandeha samihafa. Azony avy amin'ireny fanambarana sy fanehoan-kevitra samihafa ireny eo anolohan'ny zava-misy tato ato dia tsaroko ilay filoham-pirenena Frantsay teo aloha dia Andriamatoa Nicolas Sarkozy zany, izay filoham-pirenena nanana ny maha izy azy sy tsy mba nametraka ny lelany sy ny vavany tanaty paosy rehefa miresaka fahaveretsany dia mamoaka sy manambara zao ankoatsainy sy ao andohany eo ary nampalaza azy mihitsy io toetran'io. Io toetran'io ihany koa nefa no singam-bobo nandavo azy. Tsy natavaverina azy tsony teo amin'ny fitondrana na dia nanova famindra aza izy tatia fa hanieky fa misy lesaka sy tsy mety ny zavatra nataony fony izy mbola filoham-pirenena araky ny navoakany tamin'ny boky nosoratany Gotona Lasa izay. Raha iverena kely ny tantara nahatonga azy ny taraba ara-politika ity dia toy izao raha tinina amin'ny dia nifoy nisy foarabe ataon'ny mpamory sy mpiompy tao Frantsa tao izay isa-taona moa izy io ka ao Paris renivohitra no anaovana izany. Mifandimby sy milahatra mihitsy ireo mpanao politika Frantsay makao amin'ity foarabe ity ampany fondro mpamboly sy mpiompy salon de la culture moa fiantso azy io. Ka eo ihany koa no taratsy ahitana reto mpanao politika reto raha timbahoaka izy, zany hoe popularité hoy ny fiteny zareo Frantsay azy. Zany hoe eo no ahitana raha timbahoaka zareo ireo na tsy ampanoratra io ary zareo eo amin'ny fitondrana. Tamin'io fotoana io dia filoham-pirenena Frantsay Andriamatoa Sarkozy rehefa nanisy ireo trano fampirantiana tao ary ity filoha ity dia nanararoatra nanday tanana ireo Frantsay sy ndazy tao. Tamin'izay indrindra no nisy lehilahy iray tsy nety nanday tanana azy sady mbola niteny hoe tsy manday ny tananao za fa maloto ny tananao. Ezitra sy sendotra mafy ty filoha ity ka avy hatrany dia namaly hoe gasy toa pauvre. Adika tsotsotra amin'ny fiteny malagasy dia hoe miala amiko elary ilay traninitraniny ity. Izay fotsiny izay teny izay fotsiny anefa dia nampitaraboka azy satria amin'ny vahoaka Frantsay ny mpitondra dia tokony modely ara-pitondran-tena. Inona no ifandraisan'ny lohatenitsika amin'izany ho ianareo? Tsy inona akory fa ny tenin'Andriamatoa Général Ravalomanana sy ela akory izay raha namaly an'Andriamatoa sy teny izy momba ilay raisaray. Iny no anahandrom-pandrakana ambony anefa ny tenany sy tokony hamaly izay teny nataony Andriamatoa sy teny izy. Nenon'inona nambarany tokony mijanona ho ray aman-dreny foana izy ho modely sady tsy misy ny fiarovana sy ny filohalin-dara ato ny tenany ka hamaly fanambarana iny amin'ny alalan'ny filohalin-dara. Kanefa tena sion fa dia politika mirehfa rehefa amin'ny tany no misy eto Madagasikara sy adina kolafata latsa ivona tokoa mantsy dia toy izao no nambarany omba iny tenin'Andriamatoa sy teny iny raha tika fofoy dia midika hoe tokony akombony sy teny ny vavany satria raha ato no tadiavan'ity mpanohitra ity tsy ampahafirin'ireo miaramila izay nikasa hanombana ny filoham-pirenena izay ndrongo fedina akory ity mpanohitra ity. Kanefa ny lefitra sy nahiditra-ponja rehefa teo anatrehany. Ny mpanara-baovao dia fanambarana mitovy fandrahonana inona taon'iny dia nitafika avy no arangaranga rehefa tsy mitovy hevitra aminao ro mpanohitra. Ninona nambarany gasy teny raha ray aman-dreny tokoa ianao ny fihavanana no tokony ho tadiavinao sy nokatsahinao ary niezaka nandamina ianao. So laka manao toan'Andriamatoa Sarkozy ity mpitondram-boky ity ka mitokana ondra toy iny no andavo azy sady ianao tsy nosidimbahoaka hoy ilay député iray izay fa olona no tendreny. Andriamatoa sy teny kosa dia ny vahoaka no nametraka azy ho solombavana. Dia misy teny mety tsy mifanaraka amin'ny tianao aza namarana tokony mijanona maray aman-dreny anao ianao. Raha malagasy kosa dia variana mijery ny sehosehotra ataonareo na ny spektakla ataonareo ao anatin'ny fahantrana. Veloma vetivety indray to.